faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompoko tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra miaraba manokana izay avy nandeha vakansa tonga soa miara manompo indray tompoko ataontsika hitsangana ary anatrika an'Andriamanitra anatin'izao fanatrehan'izao vavaka tsika tompoko mankasitraka indrindra izay Andriamanitra raha mba hoentinao eto amin'ny fanatrehanao ianao ilay Andriamanitra lehibe Andriamanitra tsy takatry ny saina satria lehibe loatra ianao ary Andriamanitra masina nefa mba manaiky anay ianao androany izay kely sady tsy mendrika manaiky anay ianao mba hiaraka aminao hozarainao ny mombamombanao eto androany saoranay ianao zany Andriamanitra fa fahasoavana manokana dia sokafanay malalaka ho anao izao fotoan'izao fanamasina ary sokafanay malalaka ho anao ny mombanay rehetra mba handray avy aminao androany dia tario ary ny tsirairay avy mba atao ny tsirairay avy mba tena ho tafahoana aminao androany andray ny famanginao indray fanamasino amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mamerina ny araba izay efa noentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia miaraba ihany koa atsika rehetra izay manaraka ny tokantrano any alohany mba hipetrahantsika dia mba teneniny eo akaikinao androany faly indray mba mahitanao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany. Afaka mahazo toerantsika tompoko alohan'ny hidirantsika anatin'ny vavaka dia fiainantsika riavana tsy mandehandeha ho azy amin'izao raha ny zavatra efa nilalovantsika na zana ianao tsy tokony ohatran'izao ny fiainantsika hatramin'ny androany efa imbedabentsika ny efa tokony ho rava efa imbedabentsika ny tokony ho potika fa raha mba ohatran'izao ny fiainantsika dia satria teo Andriamanitra hoy ten'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie toko faraka amby telopolo andiny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jehova no mandeha eo alohanao ary izy no hiaraka aminao tsy handao anao na foy anao izy koa aza matahotra na mivadi-po ianao ary izy no hiaraka aminao tsy handao anao na foy anao izy koa aza matahotra na mivadi-po ianao. Havana fa teo Andriamanitra izay natoko loatra izy teo amin'ny fiainantsika foana tamin'ny fotoana rehetrarehetra teo amin'ny fiainantsika ny segondra ny minitra ny ora ny andro rehetra tsy mba nandao antsika izy ny olombelona mety afaka ny andao antsika zavatra be da be afaka mandao antsika fa nisy Andriamanitra tsy mba nandao antsika mandrakizay rary loatra raha mba hitondra fisaorantsika amin'izao fotoana izao manasanao mba hanondrika ny lohanao dia ndao mba akasitraka manokana an'Andriamanitra satria tefoana izy teo amin'ny fiainantsika tsy mba nandao antsika izy na dia segondra anankiray ary ndao mba hiteny ao anatrehan'ny tompo hoe mankasitraka Andriamanitra fa tefoana ianao tamin'ny fotoana rehetra atsika tsirairay avy dia efa mety efa ny zavatra be da be zavatra sarotra efa nilalovantsika teo amin'ny fiainana fa ndao tena akasitrahantsika hoe mankasitraka fa ianao ny Andriamanitra tsy mba nandao ianao ny Andriamanitra tsy mba namela rery tao anatin'ny zavatra sarotra nilalovako eny mety hiteny ianao hoe eny amin'izao fotoana izao mandalo zavatra sarotra fa ndao akasitrahantsika hoe misaotra Andriamanitra fa tefoana ianao ndao tena hitoy ankasitraka ihany amin'izao fotoana izao dia hiteny hoe misaotra Andriamanitra fa ninona mety karazana zavatra anatrehako teo amin'ny fiainako dia tefoana ianao raha ny fanirian'ny satana raha ny fanirian'ny devoly dia efa ely zasy ianao ny potika efa ely zasy ianao ny rava fa teo Andriamanitra natoky hatramin'ny farany raha sitrapony fiainana
raha sitrapona olombelona efa ravintsika mipotika efa elyntsika ny rava efa elyntsika mipotika fa nisy Andriamanitra tsy nanaiky ary tsy nandao atsika hatramin'ny androany do tena nandratra fisaorana alohany mba hanindraindra atsika n'izany Andriamanitra mahatroko loatra zany dia do tena mpiakatra fisaorana mihitsy hoe misaotra Andriamanitra fa teo foana ianao tanatin'ny adiko rehetrarehetra dia teo foana ianao tsy mba nandao ninona karazana mety fitsapana efa nylalovako fa ianao teo foana tsy mba nandao manasanao hoe tena anao an'izany vavaka fisaorana zany teneno hoe nisy taona mety nandalo fahoriana ny fiainako fa teo ianao Andriamanitra tsy mba namela irery teo ianao ny Andriamanitra natoko loatra ka tsy mba nandao teneneo anatry antoko mihitsy hoe nisy fotoana mety nandalo fijaliana mety nisy fotoana mety nandalo fanilikiliana fa teo foana ianao Andriamanitra ny Andriamanitra tsy mba nandao mety mandalo aretina manokana ianao amin'izao fotoana izao fandao akasitrana ny tompo Andriamanitra eny fa na dia anatin'ny aretina azy dia misy Andriamanitra tsy mba mandao misy Andriamanitra tsy mamela irery Mati,
tsy anaty vavaka zasy ianao amin'izao fotoana izao dia honambaran-tsonikira hoe izy ilay Andriamanitra tsy mandisy fanantenana domba zany ndreny hoe tsika anaty vavaka amin'izao fotoana izao dia hiteny hoe mankasitraka Andriamanitra fa tamin'ny fiainako dia teo foana ianao ilay Andriamanitra tsy mba nandisy fanantenana zavatra hafa rehetra mety mandisy fanantenana fa misy Andriamanitra anankiray izay tsy mandisy fanantenana mandrakizay domba hipolotra fisaorany any am-potsika tsirairay avy any teneny hoe misaotra fa ianao ilay Andriamanitra tsy mba nanilikilika ianao ilay Andriamanitra tsy mba namelahy rery ndao mankasitrany hoe mankasitraka fa ianao ilay Andriamanitra tsy mbola niala tamiko efa betabe ny olona mety niala tamin'ny fiainako eny hatramin'ny vola efa mety efa niala tamin'ny fiainantsika fa teo Andriamanitra ndao mankasitrany hoe mankasitraka Andriamanitra fa ianao tsy niala tamin'ny fiainako hatramin'ny androany mbola eo foana ianao Andriamanitra teneny mitsy hoe mankasitraka fa ianao tsy mba nanilika ny fiainako na ohatra ny ahoana mety fiainako androany ianao ilay Andriamanitra tsy mba nanilika ianao ilay Andriamanitra tsy mba nanary aho raha tsapanao fa teo amin'ny fiainanao foana Andriamanitra dia ampiakaro ny fisaoranao amin'izao fotoana izao tenenany hoe mankasitraka Andriamanitra fa ny olombelona indraindray mety tsara fa ianao ilay Andriamanitra tsy ny tsara na ohatra ny ahoana mety zavatra efa vitako tamin'ny lasa teo foana ianao Andriamanitra tsy mba ny tsara mankasitraka Andriamanitra fa teo foana ianao ilay Andriamanitra mbola namela ny elokay ny olombelona mety hiovaova ny zavatra rehetra mety hiovaova fa misy Andriamanitra mahatoky loatra izay tsy miova eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao teneny hoe mankasitraka Andriamanitra fa ianao ilay Andriamanitra tsy mba miovaova tsy mba miovaova amin'ny teninao ianao tsy mba miovaova amin'ny programanao ianao fa izay fanomanao amin'ny fiainako dia izany ny tanterahanao do mbola namafy hoe mahatoky loatra ianao Andriamanitra ataovy eo amin'ny fonao rehetra mihitsy teneny hoe ianao ilay Andriamanitra mahatoky amin'ny zavatra rehetra ianao ilay Andriamanitra tsy mba handisy fanantenana ny mandrakizay Porfonao zany tamin'ny fiainako kasapako ankehitriny mahatoky loatra ianao Andriamanitra rehetra izay hitondra fisaorana satria mahatoky loatra ianao mahatoky loatra ianao tsy andao mahatoky loatra tsy handisy fanantenana porfonao izany tamin'ny fiainako kasapako ankehitriny tianao loatra izay Andriamanitra tianao loatra loatra tsy andao aiana kasadalana zay natombokao tsy maintsy vitanao katsapako ankehitriny tianao loatra tsy andao aiana loatra tsy andao aiana zay natombokao tsy maintsy vitana katsapako
tenin'Andriamanitra amin'ny Timoty faharoa toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo hoe fanahy dia tsy mahatoky azy isika dia mbola mahatoky ihany izy. Fanahy dia tsy mahatoky azy isika dia mbola mahatoky ihany izy. Ndraindray riavana amin'ny zavatra lalovantsika dia ndraindray mety manome tsiny an'Andriamanitra hoe fa ohatry ny ahoana ihany ny fiainako, fa atao tsy mivaly ihany mivavaka, fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mahatoky foana izy. Ndao mba vavaka farany amin'izao fotoana izao mba ndao ankasitraka hoe mankasitraka Andriamanitra fa ianao le mahatoky amin'ny teninao. Zay rehetra nylazainao tamin'ny fiainanay dia ianao le Andriamanitra mahatoky. Androany izay te hisaotra anao Andriamanitra, satria ianao le mahatoky amin'ny teninao, mahatoky amin'ny programanao, mahatoky amin'ny planinao ianao. Averiko foana riavana hoe ny olombelona ndraindray miovaova, ny olombelona ndraindray tsy afaka hitrokisantsika, fa ndao tena ankasitraka satria misy Andriamanitra mahatoky, mahatoky eo amin'ny fiainantsika, mahatoky izay zavatra teny rehetrarehetra nampanantenainy teo amin'ny fiainantsika. Ndao mba hisaotrantsika amin'izao fotoana izao. Teneny hoe mankasitraka fa mahatoky amin'izay teny efa nampanantenainao amin'ny fiainako ianao Andriamanitra. Mety vavaka tsy mahazatra antsika fa teneny mihitsy hoe mankasitraka Andriamanitra fa mahatoky amin'izay efa fiainana efa mba nomanao amin'ny fiainako ianao. Mety tsy haintsika hoe ohatry ny ahoanany mbola ho fitondrana, tsy haintsika hoe ohatry ny ahoanany izay mety ho fiainantsika raha-pitso, fa ndao ankasitraka hoe mankasitraka fa mahatoky loatra ianao Andriamanitra. Laza farantsika hoe mahatoky loatra ianao. Ianao le Andriamanitra mahatoky loatra. Ianao le Andriamanitra tsy hivadika aminay mandrakizay. Tianao loatra izay Andriamanitra dia natoky teo amin'ny fiainanay ianao. Tumbukau simachuvitana katsapaku akechi matuklochana utsandawa. Makasitraka Andriamanitra satria ianao le Andriamanitra mahatoky teo amin'ny fiainanay. Eny fa na dia ny fahatongavanay tsirairay avy eto androany raha dia satria ianao le Andriamanitra mahatoky, le Andriamanitra tsy mba miovaova, ary le Andriamanitra tsy mikatsaka afa-tsy izay ahatsara anay. Dia izany indrindra mba nitondranao anay tsirairay avy eto amin'ity toerana ity. Tsy toeran-kafa nitondranao anay Andriamanitra fa eto amin'ny fanatrehanao. Averimberina eto amin'izao fiangonana izao foana fa be da be ny toerana afaka aleha, be da be ny zavatra azo atrehana amin'ny fotoana ohatran'izao, fa noentinao eto amin'ny fanatrehanao izay Andriamanitra. Dao tena ho ataontsika tsy fotoana fahazarana fotsiny fotoana ohatran'izao fa tena fotoana ataontsika ilomanosantsika tanteraka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dao tena ho ataontsika fotoana anakakezantsika an'Andriamanitra misimisy indray ny fotoana ohatran'izao, mba tsy ho fotoana very fotsiny riavana, ny fotoana lanitsika, fa tena ho fotoana olanitsika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mba mety aminao ve androany mba anomana fotoantsika
mba tena tsy antsoantso afa-tsy izany fanatrehan'Andriamanitra zany mba tsy hiala maina eto za sy anao androany fa miala tsika miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amakivaky ny herinandro tsika dia amakivaky ny herinandro miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amakivaky ny toy ny fiainantsika ho vakivakitsika miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ina mety zavatra hoatrehantsika amin'ny herinandro dia mintsika satria eo ny fanatrehan'Andriamanitra Salamo 5:7-9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jehova dia ho akaikin'izay rehetra miantso azy dia izay rehetra miantso azy marina tokoa disponible ho antsika eto izany fanatrehan'Andriamanitra izany androany raha tena tadiavinao amin'ny fonao rehetra raha tena katsanao amin'ny fonao rehetra izany fanatrehan'Andriamanitra izany no tena hitenao anaty ato misy androany Andriamanitra tao amin'ny amboko rehetrarehetra mba hitanao eto amin'ity toerana ity tao amin'ny momba rehetrarehetra hoe eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra teneno hoe tao amin'ny foko androany tao amin'ny saiko tao amin'ny fahatsapana rehetrarehetra agnatoko any mba handray an'izany fanatrehanao eto zany manasanao andao tena ho adinotsika vetivety mihitsy izay zavatra mety hiainantsika ny ivelany any fa andao hibanjina tsy hibanjina fa tsy ny fanatrehan'Andriamanitra riry any tena hoe tao amin'ny fiainako iray manontolo androany Andriamanitra mba handray an'izany fanatrehanao zany afaka teneninao mihitsy ny fiainanao rehetrarehetra hatramin'ny zavatra mety lalovanao androany teneno hoe tao zany androany Andriamanitra mba ho eo amin'ny fanatrehanao ireo karazana mety ady lalovantsika androany ndao ho taoma eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ndao tsy avelantsika mihitsy na dia apahana fiainana anankiray raha tsy ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany satria izay fiainana atolotra ihany mba no handray any fanatrehan'Andriamanitra ndao hanolotra ny amintsika rehetrarehetra mba handray an'izany fanatrehan'Andriamanitra izany androany hatramin'ny asanao ny fidiram-bolanao ny tokantranonao ndao mba hoentintsika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy hoentintsika amina zavatra fa hoentintsika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra te hitoetra eo amin'ny fanatrehanao zay tena hetaheta ny fanatrehanao tenena eo anilanao foana Andriamanitra no irina tsirairay ihany merenantsika an'izany izany hatramin'ny voalohany dia ianao mihitsy mba hiteny eo anatrehan'ny Tompo amin'izao fotoana izao hoe tsy misy toerana mahatsara ny fiainako afa-tsy eo amin'ny fanatrehanao ihany Andriamanitra teneny mihitsy hoe tsy atakaliko zavatra fa ny toerana eo amin'ny fanatrehanao
Dawiteny mihitsy hoe eny hatramina fahasoavana tsy atakaliko fahasoavana ny toerana eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra. Teny hoe tsy atakaliko vola, tsy atakaliko harena fa eo aminao ihany no mapetsy ny fiainako. Eo amin'ny fanatrehanao ihany no mahatsara ny fiainanay Andriamanitra. Ianao mihitsy mba ilaza eo anatrehan'ny Tompo hoe tsy misy toerana mahatsara ny fiainako, tsy misy toerana mahatsara ny fiainanay mianakavy raha tsy eo amin'ny fanatrehanao ihany. Tena hoe tsy misy toerana mapetsy aho, tsy misy toerana mampahazo aina fa tsy eo amin'ny fanatrehanao ihany. Raha ianao zany olo zany dia ianao ny asaiko anao an'izany vavaka zany. Teneny eo anatrehana mihitsy hoe eo aminao ihany Andriamanitra, eo amin'ny fanatrehanao ihany Andriamanitra. Dotina ite mihitsy tsy atakalinay zavatra fa Tompo, fa maminay loatra ny fanatrehanao, tianay loatra ny fanatrehanao. Dao mba eo am-pitsanganana amin'izao fotoana izao mba hitenenantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Adonoi daholo mihitsy loha dia zavatra mety eritreretinao anivenana fa andao ny amintsika rehetrarehetra hoentina eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany. Tenena hoe tsy banjina zavatra fa afa-tsenao rery ihany, afa-tsy ny fanatrehanao rery ihany. Dia hitoetra eo amin'ny fanatrehanao. Dia hitoetra eo amin'ny fanatrehanao. Tompo Anila no fono, anila no fono, no tico isiar, yangi nami ni fichana, siga fitwila kafasam bacha, tupu ifana jeana. No fono, no tico isiar, yangi nami ni fichana, siga fitwila kafasam bacha, tupu ifana jeana. Soanto an'izany fanatrehan'Andriamanitra zany dia ianao kosa hitenao anatrehan'ny Tompo androany hoe aza melana Tompo raha tsy miona amin'ny fanatrehanao androany. Aza vela ho fotoana very fotsiny fotoana tongavako eto fa tena te hiona amin'ny fanatrehanao aho. Tenena te handray ny fanatrehanao Andriamanitra, te handray kasiky ny fanatrehanao aho raha tonga eto. No tena tenenao anatrehan'ny Tompo mihitsy amin'izao fotoana izao. Adononiko ny amiko rehetrarehetra androany, adononiko izay fiainana iainako androany fa tiako mba hiona aminao eto androany. Tenena tsy te hiona olombelona, tsy te hiona amin'ny anarana fiangonana fa te hiona amin'ny fanatrehanao Andriamanitra. Tenena aza melana androany Andriamanitra, ny fiainako rehetrarehetra raha tsy mandray ny fanatrehanao. Dao hatramin'izay mety tsy fahasalamana ananantsika teneny hoe tao miandroany aza melana androany Andriamanitra raha tsy miona amin'ny fanatrehanao. Eo anilanao fono,
jesosy io mety misy zavatra be dehibe mety mitranga mety miseho amin'ny fiainako fa ny zavatra iriko ambony indrindra Andriamanitra dia ny fanatrianao mba tsy ala mandrakizay amin'ny fiainako. Mety misy endrika zavatra be dehibe Andriamanitra mety tsy maintsy hoatrehako amin'ny fiainana fa ny mba iriko ambony indrindra Andriamanitra dia ny fanatrianao tsy mba hiala amin'ny fiainako. Mety misy endrika fiainana be dehibe tsy maintsy hiainako Andriamanitra fa ny iriko ambony indrindra dia ny fanatrianao tsy mba hiala amin'ny fiainako Andriamanitra. dia teneno androany hoe Andriamanitra mety misy zavatra be dehibe mety mahafinaritra ihany koa ity tany fa aoko Andriamanitra mba tsy soa ho tsara lavitra ho tsara loatra n'izany hoe ny fanatrianao manomba ny fiainako zany. Mety misy zavatra be dehibe Andriamanitra mety hafinaritra aty ambony tany fa aoko Andriamanitra tena ho soa indrindra ho amin'ny fiainako ny fananako anao ny fisianao eo amin'ny fiainako Andriamanitra. Mety misy zavatra be dehibe tsy ananako tsy anananao fa tena hoe Andriamanitra Jesosy io ampo atanteraka ny fisianao amin'ny fiainako. Halleluja. Halleluja. Dia ankasitrao Andriamanitra hoe Tompo dia izy saotra anao manokana fa manokana amin'ity sekondy ity dia izy famanginao izy fanatrianao tsy ala amin'ny fiangonana tsy ala amin'ny menakavy tsy ala ao tokantranonay tsy ala Andriamanitra na ao anatin'ny fisedrana na ao anatina fahombiazana na ao anatina fahasoavana Andriamanitra dia hitoetra foana ny fanatrianao. Halleluja. Ampoany fanatrianao tompoany fanatrianao ampihoany fanatrianao lazao farany androany tompoany fanatrianao ampihoany fanatrianao. Halleluja. Mba averena rahabaina kely ny ao akaikinao dia tenezy hoe efa tsinjoko sady hoe ny fanatrian'Andriamanitra amin'ny tontolo ny fiainanao manontolo eny ambonin'ny fiara fitaterana eny ampiasana ao atokantrano amin'izay rehetra toerana misy anao dia iaino izany fanatrian'Andriamanitra zany. Mamerina mitondra ny araba ho antsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity tolakandro mahafinaritra ity andehantsika hideran'Andriamanitra ao anatin'ny fifaliana. Ny fiderana tompoko tsy hoe satria ao anatina fotoam-bavaka dia tsy maintsy misy fandaminana dia tsy maintsy hoe izay fa ny fiainantsika isan'andro andeha ho finoantsika fiderana isan'andro manambara ny asa tanan'Andriamanitra midera mankasitraka mankalaza an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ozy ny ten'Andriamanitra eny amin'ny bokin'ny Isaia hoe fa izao Jehovah Andriamanitra no mitantana ny tananao kavanana dia ilay manao aminao hoe aza matahotra ianao izao no hamonjy anao. Aza matahotra ianao izao no hamonjy anao. Ny vola limité tompoko misy fetrany ny herin'ny vola. Ny herin'ny fahaizana ny maha-olombelona ny herintsika olombelona misy fetra voafetra mety rerakintsika fa androany ilay Andriamanitra tompo ny zavatra rehetra mifeny zavatra rehetra mba te hilaza amiko mba te hilaza aminao hoe aza matahotra izao hamonjy anao. Hamonjy anao Andriamanitra ampahery anao Andriamanitra dia hitehakintsika dia hitentsika hoe Jesosy io tsy misy soa afa-tsy ianao amin'ny fiainako sarobidy indrindra amin'ny fiainako ianao hitehatana antsika rehetrarehetra ary. Dia feno fifaliana ny endrikao androany mba sady midera no mitsika. Halleluja. Tsy misy soa afa-tsy Jesosy nafoky ny areny tany manankarenao nahita azy faliao aminy Iravy ihany hoe tsy misy soa afa-tsy Jesosy nafoky ny areny tany manankarenao nahita azy faliao aminy. dia asoa aza ny fifaliana zany faliao miaraka aminy Jesosy tokana ihany manankarenao nahita azy faliao aminy. fotsy misy avitra fisoloana
tsy nisy avotra fisoloana sy ho fampanekena miray tena lolo tena hanavotra io taminy rany Jesosy faliao miaraka aminy Jesosy tokana ihany manankarenao mahita azy faliao aminy ramelokao amin'ny famoizam-po ramelokao aminy famozam-po tsy misy ny fazavana Jesosy kosananao ay mpandova ny lapany voninahitra faliao miaraka aminy Jesosy tokana ihany manankarenao nahita azy faliao aminy reao faliao miaraka aminy Jesosy tokana ihany manankarenao nahita azy faliao aminy reao Jesosy tokana ihany manankarenao mahita azy faliao aminy reao ity atanana mafy ny olona faly ozy mitonkiratsika hoe Jesosy kosa nanao ay mpandova tsy fantatro hoe ahoana mifandraisana sy mifandraisanao an'izany mbola eto tantsika mety tsy nametraka nininy ny dada sy neny fa Jesosy nametrakanao ho mpandova manana lova tsara indrindra ianao dia ny lanitra zany mba tenenkeliny ao akaikinao Jesosy mamelanao namelanao ho mpandova Jesosy hoe ampaherezi kely izy amin'izao fotoana izao nataony Jesosy ho mpandova ianao hoe ho mpandova ny lanitra ianao hoe ozy ny tenandriamanitra ny tany dia ho levina ozy izy ilozantsika ty tany ty nefa ianao efa mandova ny lanitra ity atanana mafitsika rehetra satria izao mbola tsy teraka izao sanao dia efa mpandova dia tsy ho resy mandrakizay zasy ianao amen mba hampaherezo kely izy hoe ny fahitako anao hoe mety mandalo zavatra be dehibe fa tsy ho resy mandrakizay ianao mba teneny kely izy handalo zavatra be dehibe ianao hoe fa efa tsy nisy satria ianao efa mpandova tsy ho resy mandrakizay ianao dia zao na resy ary mety mitanondrika fa tsy resy zany ianao mety mitomany mety malahelo fa tsy resy ianao ity atanantsika rehetra satria tsy misy nateraka an'io resy ity atanantsika anatin'ny fiderana isa roa telo miaraka ny zava-mareno asofiantsika mafinaritra re sinateraka ny uresy aiudika bona mijerentany moavila yankizaya mandresy ny tomponoana taterany zany tsy misy sinateraka ny uresy aiudika bona mijerentany moavila yankizaya mandresy ny tomponoana terany zany androany alo mety malomaloka toko totandry fondraona zany lamizao hoe kamitraka fa ny tompo mampatia fa izy tsy avoy anao mandraky zany eny hoa hoe azy io fenao dia olona tsy ho resy mandrakizay e mety maloka ny andro mety mitomany androany mety mitomany rapitso fa tsy ho resy ianao hoe tsy misy nateraka ny uresy iodika bona ijerentany moavila yandroizay ampandresy ny tompoloana taterany zany tsy misy nateraka ny uresy iodika bona ijerentany
apisvaovao mitrena sendray tokozany tananao e kabokolazy manitoko mavindazy tsy maintsy amiratrany fiainanao e mioao e tsy misy naterakany olesy iolykavona ijeryntany efa oabe oavilenyamizay apandresy nitomponoana averemlazay famino e famino ao ao apitso vaovao mitrena sendray tokozany tananao e kabokolazy manitoko mavindazy tsy maintsy amiratrany fiainanao e mioao e tsy misy naterakany olesy aiolykavona ijeryntany efa oave ilay amizay apandresy nitomponoana azaoazano e tsy misy naterakany olesy aiolykavona ijeryntany efa oave ilay amizay apandresy nitomponoana aterakisa ohatrany ny ahoana ny orakorako zany olona mandresy zany a mba sy vorakoro ny olona mandresy hoe mba hoenona kely hoe atao kaso ohatrany ahoana ny orakonorakony olona mandresy e amen ny zavatra mba tiako ampaherezana antsika rehetrarehetra iza nefa ny orakoraka taloha rehefa mahita zavatra mafinaritra tany ivelany tany a misy tena tsy hita tamin'ny feo fa gara fa androany mba ataovy gara ny feonao a ataovy gara ny fiderana an'Andriamanitra amen iraha mafofeny fifaliana satria izao tsy ahita soa mihoatra lavitra noho ny miaraka amin'i Jesosy ianao ndranay ny olona hoe rehefa kristianina dia miafiafa tsy atompoko porofo mihitsy fa olona manana fifaliana ianao zany olona faly zany tsy haiko fa ianao no aoka hiaina azy tsy misy olona faly zany dia manjononjonitra tena faly tena faly fa aseho mihitsy ohatrany ny ahoana ianao rehefa faly hideran'Andriamanitra tsika rehetrarehetra satria tsara miaraka amin'Andriamanitra aseho tsara anao rehefa faly ianao ary dia hiteny ianao hoe Jesosy eo tiako ny miaraka aminao ko miaraka aminao Jesosy sotuku si mana nuka fafayana rufiainaku anara tiana zainu faniriaku hifiki chamina wau seso di kumyara kamina seso so
Jesu tompo hiaraka aminao ahory Jesu tompoko hibanjinany raha itompo hatramanitro tanaradianao zayo faniriako zay misianao isiany Jesu tiko miaraka aminao Jesu naiza hitondranao ahy tiko miaraka aminao Jesu fa lazao androany tiko miaraka aminao tiko miaraka aminao Jesu naiza hitondranao ahy tiko miaraka aminao Jesu fayanao lazao hoe fayanao no miantso ahy fayanao no miantso ahy avereno ihany androana hoe fayanao no miantso ahy fayanao no miantso ahy halleluja mifalia mandrakariva ao tompo hoy izao ndray mifalia mandrakariva afaka mahazo toerantsika tomko Fatsarena makagatsarena tsisy mitovy aminao tsisy toanao raha io mba feontsika ihany miaraka ilaza androany fatsarena makagatsarena saradizandro Fian we fatsari na we Magagat sajana Sisimito viamina Sisitu layo Mendicante Saratom finolentin sandranas Seretra afaka mamanara tananao fananatatsika azy androany sola sandratra voninahitra asao mafiana androany mendrikante sy miatsy le toy tananay rehetra androany andriamanitra misandratra ho anao asandratra voninahitra faka milaza vetsika androany fatsary anao
mahatsiaro fa mba avelan'Andriamanitra misy fahatsarany eo amin'ny fiainana satria tsara Andriamanitra sady mpanao ny tsara zay rehetra fahatsarany eo amin'ny fiainanao androany na hoe tsika miankohaka eto anatrehana hoe tompo hoentiko miankohaka eto anatrehanao so mba fiainana navelanao miaina fahatsarany zao salamo fahazato andiny fadimy fa tsara Jehova mandrakizay ny famindrampo fa tsara Jehova mandrakizay ny famindrampo tiany tenin'Andriamanitra lazaina dia zao fa satria Andriamanitra tsara izy tsy ho alany aminao mandrakizay ny fahatsarana satria Andriamanitra tsara izy sy rehetra velany lalovanao androany ny ao ambadika io tsisy afa-tsy izay ahatsara ny fiainanao izany no fiankofanao hoe tsika eto anatrehan'Andriamanitra hoe tompo marina fa mety tsy mahafinaritra mihitsy ilay lalovako androany fa za kosa tonga fotsiny anindraindra ny Andriamanitra tsara anao sady Andriamanitra mpanao tsara ny amin'ireo fahatsarana be da be mba navelanao ny ainako ny amin'ireo fahatsarana be da be mba navelanao ny ainanay mianakavy rehetra izay tonga mba hiankohaka fotsiny Andriamanitra satria Andriamanitra tsara ianao fa afaka tsotra takan'izany mba hanetanako anao androany ho anatin'izao fiankofana zao ho kavesa-tany zany anatinao ohatra ny ahoana zany Andriamanitra manisy fahatsarana eo amin'ny fiainanao zany eto miankohaka androany sy mba fiainana iainanay mety androany vokatry ny fahatsarana tendao iary lasika androany mendrika andery ianao mendrika ny sandrato izy lazao sandatray ny tananay voninay traonay mendrika ny tananay misandatra androany tananay hoanao mba ho voninay fatsaranao Mafia androany matsara ianao velatsika miantsoantso ny zava-maneno androany ianao kosa ao anatin'ny feo fiankofa sandrato zay rehetra fiankofana avy any anatin'ny fonao zay rehetra matsiaro fa mamisy fahasaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainana sandrato fiankofanao androany inonao fahatsarana ny fiainako mandalo olana mitovy amin'ny olona rehetra ihany atompo fa reko mihitsy fahatsaranao manosika ny fiainana reko mihitsy ny fahatsaranao mibata ny fiainana reko mihitsy ny fahatsaranao mitsotro ny fiainana ao anatiny ady mangirifiry ohatra ny olona rehetra ihany fa reko ny tananao misakambona reko ny fahatsaranao mamiana mafy tsy ahita Andriamanitra tsara ohatra anao zany tsy ahita Andriamanitra mendrika ohatra anao zany ray sofiankofa tsirairay avy matsarana magaga tsara
vavy rehetra mba saiko ilaza mafy androany fa tsary anao laza mafy androany vavy rehetra irahantsika mamely zao vavaka foy zao firaisitsika foy ao anatrian'Andriamanitra hoe tompo sy mba iainako androany fa tsarana mety ny fiainako androany tsy noho ny amiko tompo fa satria Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara ianao dia tsy mitsaritra ianao mampidina zany fahatsarana zany amin'ny fiainako rehetra androany tompo amin'ny fo feno fanetretena no entiko manantona anao anaterako fiankofana ny amin'ny fahatsaranao tsara loatra ianao mendrika loatra ianao raiso androany tompo fanindraindrana avy any anatin'ny foko fanandratana avy any anatin'ny foko fankasitrahana feno avy any anatin'ny foko tena mety amiko tompo ny fahatsaranao aza vela hiala aminay mianakavy ny fahatsaranao fa raha mba toy izao zay androany dia satria eo ny fahatsaranao mendrika ao anao tompo nitera mandrak'izay fahatsara ianao mahagaga fahatsara ianao hoe fahatsara ianao hoe se fato izy amin'ny fahatsarana androany tsy misy mitovy aminao mandrak'izany farany androany fahatsara ianao hoe tsara ianao tsara ianao tsara ianao sisy mitovy amina sisy toa anao sisy toa anao hoe sisy toa anao Jeremia toko 7:7-20 fa zao no Andriamanitra ny nofo rehetra momy zava-mahagaga izay tsy haiko fa ianao tsy mivavaka amin'Andriamanitra tsara fotsiny fa ianao koa dia mivavaka amin'Andriamanitra mpanao fahagagana areto izy androany eto Andriamanitra sy fiandrianany androany
fanandratantsika azy takan'ireny misitona ny intention n'Andriamanitra milokalize ny fotsika tsirairay avy mitady olona tena mireconnaître amin'Andriamanitra azy zany atao hoe fiankofana hoe za manaiky fa ianao no Andriamanitra mivagagana marina fa mahafantatra olona fa za kosa nefa manaiky Andriamanitra fa ianao no mpanao vagagana mety nandray fanasitrana n'Andriamanitra tamin'ny fiainana mety nisy mpitsabo ve nanampy tao anatin'izany fa ny mpanasitrany ianao ihany ny amin'ireo varavarana nikatona rehetra teo amin'ny fiainako hatramin'izay raha mba nisy sokatra izany Andriamanitra satria mpanao lalana ianao no indraindra eto androany so fiangonana izao Andriamanitra tsy mahay manokatra lalana fa ianao mahay an'izany pasteur eto amin'izao fiangonana izao mety tsy mahay manokatra lalana fa ianao mahay an'izany ianao no indraindra eto androany mandramatra ny finoana izay androany miray fo sy miray saina manandratra anao ilay Andriamanitra mpanao fagagana mpanao lalana tsy miova ianao Andriamanitra ianao nefa nilaza fa zany tsy miova maly sy anio ary mandrakizay raha nanao lalana ianao tamin'ny andro ny zanak'Israely mbola ianao atao koa zany androany raha nahinana sitrany ianao Andriamanitra tamin'ny andro ny Baiboly mbola ianao atao zany androany Tu en as miasa eto aminay mitsaoka anao tu en as mandray ireo fitarainanay mitsaoka anao tsika rehetra iary Lazaro tolory azy fiankofana androany mitsaoka anao zany mitsaoka anao aza hoe mandray ireo fitarainanay mitsaoka anao Say inonao resana androany lay raha fantatro fa mpanao lalana izy dia lazao mpanao lalana mpanao fagagana tanantely mazava minyaizina tupozay etianao androany etianao mikasika mitsaokanao ane ao mitsaokanao ao etianao mikasika mitsaokanao ane ao mitsaokanao lazao mafana androany eto ianao kasika anay eto ianao sy mikasika manokana androany pizzaranantsika rehetra miara ihany soasoandroany mpanao lalana ianao mpanao lalana tanantena sendra afaka mbola mananatra mafy any ianao rehetra mpanao lalana ianao
Ireo tontolo ara-bana amin'ny fiainanao androany. Resao amin'izay ny fiainanao. Fiainana manan'Andriamanitra mpanao vagagana. Ry aretiny manan'Andriamanitra mpanao vana sy tanana. Ry olana manan'Andriamanitra mpanokatra lalana. Resao fiainanao androany. Zay inonao resana. Zay inonao amin'izay resana. Ny zavatra tianao hitranga avy amin'ny fiainanao. Raha fantatrao fa ain'Andriamanitra tanterahana. Resao fiainanao androany. Tamim-bavaka. Satana tsy mahazo miazona amin'ny fiainako zany ianao. Manan'Andriamanitra mpanafaka. Manan'Andriamanitra mpanafaka. Ry fahatrana tsy mahazo miazona amin'ny fiainana mianakavy zany ianao. Manan'Andriamanitra manana ny zavatra rehetra. Samy finoanay androany. Samy finoanay androany. Panao lalana, lazao mafy androany. Panao lalana, kama. Panao lalana, panao vagagana. Mpanafy mazava miazina tubo. Lazao mafy androany. Panao lalana, panao lalana, kama. Panao lalana, panao vagagana. Samy n'Andriamanitra ivavanao. Lazao mafy reny tontolo fana rehetra androany. Lazao mafy androany. Panao lalana andao e. Tanantenanao mazava. Zay maizy anao. Zay maizy anao e. Zay maizy anao. Zay maizy anao e. Mety tsy hitany masonao androany fa tsy maneno. Fa tsy mitsahatra miasa ho fiainanao zany Andriamanitra. Tsy mitsahatra. Inonao ve zany androany? Lasa mafonao rehetra. Na dia tsy fantatro azy. Na dia tsy hitany maso azy. Fantatro fa miasa foana ianao. Lazao mafy any androany hoe na dia tsy fantatro azy. Na dia tsy hitany maso azy. Tsy mitsahatra fa miasa foana ianao. Lazao mafy any androany hoe na dia tsy fantatro azy. Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mpanao lalana, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra,
ary tsy takatry ny sainay. Androany ihany koa dia amin'ny mahandriamanitra anao no isehonao aminay amin'ny alalan'ny teninao, ka momba manokana ny teninao androany fanamasino, aoka koa ianao ny asa tanteraka ao anatin'ny fonay mba ho tany lonaka andrian'ny teninao ny fonay androany. Dia tahio ny fizarana ny teninao, tahio ny fandraisana ny teninao mba hitondra vokatra, hitondra fahasoavana ho an'ny tsirairay avy hatramin'ny mandrakizay anay sy ny manodidina anay ane, ny teny izay omenao anay androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Afaka mipetraka tsika. Mamerina ny arahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompoko, ary mino aho fa tonga eto ianao nanomana teny manokana ho anao Andriamanitra satria te hitondra anao lavitra. Amen. Andray ny tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Jaona 4:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy: izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Dia hotohizantsika ao amin'ny Korintianina 1:2-7 amin'ny anaran'i Jesosy: miambena ianareo tomoera tsara amin'ny finoana, aoka hitomban-da mahereza. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao fahamarinana. Amen. Androany tsika riavana dia mbola mitohy amin'ny loha hevitra izay tena hoe insisten'Andriamanitra, satria zavatra sarobidy be ho antsika manokana, ho an'ny ho avintsika sy ho an'ny manodidina antsika rehetra sy ny antom-pisintsika eto an-tany. Androany dia averin'Andriamanitra amiko sy aminao hoe misy dikany goavana be amin'Andriamanitra ny fisianao eto an-tany. Misy dikany goavana be amin'Andriamanitra ny 24 heures men'Andriamanitra asa ianao isan'andro, ary misy dikany goavana be amin'Andriamanitra ny fisianao manokana eto an-tany. Satria nahoana? Tian'Andriamanitra zazainao mba hitondra fiantraikany ara-panahy ho antsika manokana, ho an'ny manodidina antsika. Tian'Andriamanitra zazainao mba hitondra vokatra ara-panahy, ary ao ambadiky ny fisintsika dia misy olona be dia be tian'Andriamanitra mba ho tonga any an-danitra amin'ny alalako sy amin'ny alalanao. Mety olona mbola tsy mahalala an'Andriamanitra mihitsy, tsy tena hoe manohatra an'Andriamanitra, ary mety olona ihany koa izy ireo olona efa mpino, fa tian'Andriamanitra ho tonga any an-danitra amin'ny alalako sy amin'ny alalanao. Ahoana ary ny hahatonga antsika ho hitondra vokatra ara-panahy? Hitantsika tamin'ny heriny fa raha te hitondra vokatra ara-panahy zasainao dia tsy maintsy mamafy zavatra tsara, voatsara amin'ny ara-panahintsika isan'andro. Raha te hitondra vokatra ho an'ny fanahiko dia tsy maintsy mamafy zava-panahy, voatsara ara-panahy ho an'ny fiainam-panahiko sy ho an'ny tenako. Teboka ho raisintsika androany mila mamafy ny fiainan'Andriamanitra zasainao. Inona ny teboka ho raisintsika? Mila mamafy fiainan'Andriamanitra zasainao. Mila mamafy ny fiainan'Andriamanitra tsika. Hoy ny tenin'i Jesosy teo tao amin'ny Jaona 4:10 le tapany voalohany hoe: hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jesosy no fiainana. Inona ny dikan'izany hoe Jesosy ny fiainana? Dikan'izany dia zasainao isan'andro mila mamafy fiainan'Andriamanitra, mila mamafy ny fiainan'i Jesosy amin'ny fiainantsika aloha, dia amin'ny fiainan'ny ao an-trano, ny ao an-tokantrano. Mila mamafy ny fiainan'Andriamanitra amin'ny manodidina antsika sika. Ny dikan'izany hoe mamafy fiainan'Andriamanitra, izany fiainana hoy Jesosy. Dikan'izany zany raha mamafy fiainana dia izao hoe zasainao isan'andro isaky miteny an'i Jesosy sika, milaza momba an'i Jesosy amin'ny ao an-trano, milaza momba an'i Jesosy sika amin'ny manodidina antsika, dia ny dikan'izay mamafy fiainan'Andriamanitra ao an-tokantrano zasainao.
mamafy fiainan'andriamanitra amin'ny manodidina antsika. Isaka miteny an' Jesosy zany zasenao na dia am-piangonana aza dia mamafy fiainan'andriamanitra amin'ny olona zay hitenenantsika, iresantsika momba an' Jesosy. Isaky ny miresaka an' Jesosy zasenao dia mampita ilay fiainan'andriamanitra, mamafy ilay fiainan'andriamanitra ary mamboly fiainan'andriamanitra ao amin'ny fiainana ara-panahin'ny olona, ao anatin'ny olona. Tadidio tsara fa Satana isan'andro san'andro dia mamafy ny fiainana izy, mamafy ny elo izy isan'andro san'andro. Tsy amin'ny olona tsy mipino ihany fa na amintsika kristianina azy dia hamafazan'ny Satana fiainany, hamafazan'ny elo isan'andro. Dia mba eritrereto hoe raha izasenao zany tsy mamafy ny fiainan'andriamanitra amin'ny fiainantsika dia ilay fiainan'ny elo no aniry sy androbona ary tondra vokatra ao anatin'ny fiainantsika. Dia tena mila mitandry ny zasenao, ary zany tena mazava-dehibe ny atakarantsika hoe tena goavana be amin'Andriamanitra ny fisianao sy ny fisiko eto an-tany mba tian'Andriamanitra zasenao andrandrainy isan'andro mba hamafy ny fiainany amin'ny olona, ary mba hamafy ny fiainan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika manokana, mba hamafy ny fiainan'Andriamanitra ny amin'izay tontolo sy sehatra rehetra misy anao any, dia mba hamafy ny fiainan'Andriamanitra ihany koa atao anatin'ny fiangonana. Raha vao tsy mamafy ny fiainan'Andriamanitra zasenao tsy mamafy zavatra ara-panahy, voatsara ara-panahy, tsy mamafy, tsy miresaka momba an' Jesosy dia Satana atsekilany mamafy foana izy, mamafy voaratsy ho amin'ny fiainantsika, mamafy voaratsy izy amin'ny manodidina antsika ary amin'ny fiangonana. Dia tsy mahagaga hoe mahita olona pino ianao fa tampotampoka eo le pino lasa kamo mivavaka, lasa kamo mandeha mamonjy fotoam-bavaka, dia lasa kamo milina, kamo hoe lasa tsy liana amin'Andriamanitra tsony sy momba an'Andriamanitra, satria nahoana Satana tsy mitsahatra izy, tsy mitsahatra mamafy ny fiainana izy, mamafy voaratsy, mamafy zava-dratsy amin'ny fiainantsika. Tena zava-dehibe zany isan'andro zasenao mamafy ny fiainan'i Jesosy amin'ny fiainantsika sy amin'ny fiainan'ny olona. Mety hoe tsy toriteny be ianao, mety ho leo ihany ny olona raha vao maheno foana hoe ineniny koa zany foana, fa na dia fehezanteny kely fotsiny aza miresaka momba an' Jesosy ianao, dia na isika hoe samy mpino aza, misy fotoana kely amin'ny fionana dia tsy maintsy mba misy fifampizarana. Mety hoe mijoro vavolombelona ianao, mety hoe zavatra kely, fa fijoroanao vavolombelona amin'ny mpino, tsika samy mpino dia tena hoe dikan'izay mamafy fiainan'i Jesosy ianao any amin'ilay mpino iresahanao. Dia tahaka izany ihany koa raha vao tsy izay no ataontsika, raha vao tsy mamafy an' Jesosy, fiainan'i Jesosy tsika, dia tsy akilany Satana mamafy ny zavatra tsy ataony, dia lasa zavatra hafa na itsika samy mpino aza dia lasa zavatra hafa mahaliana antsika rehefa tafahoana hoe miresaka zavatra hafa, tsy miresaka an' Jesosy tsony. Dia mila mitandry antsika noho izany aoka tena hoe raisintsika no zava-dehibe ny hoe mahagoavana be fisiantsika, fisianao, fisiko eto an-tany amin'ny famafazantsika fiainan'Andriamanitra amin'ny manodidina antsika. Raha vao mamafy fiainan'Andriamanitra tsika dia hisy fiainan'olona be dehibe, olona be dehibe mahery ara-panahy. Mety hoe efa olona efa tsy nazoto tsony hivavaka, fa rehefa mamafy fiainan'Andriamanitra ianao dia lasa hisy olona be dehibe lasa ho azoto ara-panahy, hisy olona be dehibe androso ara-panahy, ary hisy olona be dehibe ho tafajoro hatramin'ny farany ara-panahy amin'ny alalanao sy amin'ny alalako. Faharoa mila mamafy fampaherezany zasenao. Tepoka faharoa inona tompoko nataontsika? Mila mamafy fampaherezana.
fampahirezana ara-panahy io fa tsy fampahirezana tahaka ny fampahirezana zao tontolo zao. Nyzao tontolo zao koa mampahery fa hafa mihitsy fa ny atsika fampahirezana ara-panahy. Hoy ny apôstôly Paoly tao amin'ny Korintianina voalohany 5:20 andininy 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany rahalahy malalako dia miorena tsara aza miova ary mahay fahabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo. Amen. Teny tahaka izany mba tokony fampahirezantsika. Maheno ianao zao ohatra mpiara-mivavaka hoe zako mety milaza zavatra negativa izy momba ny hoe fivavahana na hoe momba ny fiangonana, fa ianao antsoin'Andriamanitra ianao manomboka androany mba ho mpamafy fampahirezana ho an'ny rahalahy. Ny apôstôly Paoly teto dia tena nampahery ary raha mamaky ny epistily rehetrarehetra nysoratana ianao dia saika mampahery foana izy, tsy sasatra mihitsy izy mampahery na mafy fampahirezana. Dia eto izy na mafy fampahirezana na mafy fampahazotoana ny ara-panahy ho an'ny olona, ary mbola mamafy izy na ho antsika izao aza tsy nijanona nampahery ny mpino ny apôstôly Paoly. Sasy ianao koa dia tokony ho mpamafy zavatra mampahery ny olona ara-panahy, mba hatonga ny olona hoe ho tafajoro ara-panahy, mba hatonga ny olona ho azoto ara-panahy, mba hatonga ny olona handroso ara-panahy, mba hatonga ny olona hoe lasa angetaheta izy. Mety efa tsy nangetaheta-n'Andriamanitra intsony izy, fa fampahirezana ara-panahy ataonao dia ho lasa angetaheta-n'Andriamanitra indray ilay olona. Dia hoy koa ny apôstôly Paoly tao amin'ny Korintianina voalohany 5:17 vankina tamintsika teo hoe miambeny ianareo tomera tsara amin'ny finoana, aoka hitomban-dahy mahireza. Mety nisy olona anatina fakapanahy be diabe na mandalo zavatra sarotra, dia ny apôstôly Paoly mampahery azy hoe miambeny ianareo. Indrindra amin'izao andro faran'izao fotoana tokony hiambenana ny fanahintsika mba tsy ho variana, mba tsy ho variana amin'ny fahasoavana, tsy ho variana amin'ny fahoriana ny olana. Dia mampahery ny apôstôly Paoly hoe miambeny ianareo tomera tsara amin'ny finoana. Andro iainantsika amin'izao fotoana izao ary mety tsy maintsy mbola hiasarotra ny fiainana, tsy maintsy mbola hiakatra be foana ny vidin-javatra, ary mety tsy hisy zavatra hovidiana intsony koa aza, fa hoy ny apôstôly Paoly hoe tomera tsara amin'ny finoana. Tsika omen'Andriamanitra finoana ary ampaherezin'ny tenin'Andriamanitra, dia izasy ianao koa manoloana ny izay rehetrarehetra iainantsika dia ndao zasy ianao mba ho mpamafy fampaherezana ho antsika voalohany indrindra dia ho an'ny manodidina antsika. Aoka hitomban-dahy mahereza. Mampahery foana ny apôstôly Paoly. Dia izasy ianao koa ndao zasy ianao tena ho mpamafy mampahery isan'andro. Tadidio fa Satana tsy mijanona mamafy ny fiainany, mamafy voaratsy mba hahatonga antsika ho hampihemotra antsika amin'ny finoana, hampihemotra antsika amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Tsy mitsahatra izy mamoha voaratsy mampakivy asy ianao hoe vavaka ihany nefa ny ohatrany mitondra olana mafy noho ny olona tsy mpivavaka. Satana tsy maintsy mamafy zavatra ratsy hatonga ny olona hoe tsy holiana an'Andriamanitra, tsy holiana ny amin'Andriamanitra intsony. Fa izasy ianao kosa manomboka androany ndao mba mpamafy ny fiainan'Andriamanitra tsika, mba hatonga ny olona, hahatonga azy ireo hanana fiainana sy hatonga azy ireo ahery ara-panahy sy ara-piainana. Ahoana ary no hatonga antsika ho mpamafy, ahaizantsika mba hamafy fampahirezana. Ao amin'ny Lioka 5:5-7, Lioka 5:5-7 dia hoy ny tenin'Andriamanitra: ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony, ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy fa amin'ny habehan'ny ao am-pony no hitenena ny vavany. Tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra henointsika sy ny zavatra jeren'ny masontsika dia
manisy mameno rakitra ao am-potsikatsika mameno ny ao am-potsika dia ninninona zany zavatra enotsika mihaino zavatra tsara tsika mamboly zavatra tsara dia mameno vo tsara ho an'ny ao am-potsika dia hoy ny tenin'Andriamanitra eto hoe fa amin'ny aben'ny ao am-pony ny tenen'ny vavany tsy afaka hiteny fampahirezana mihitsy ianao raha tsy zavatra mampahery zava-panahy mampahery ara-panahy no ataonao mameno ny sainao mameno ny fonao dia ho rakitra tsara ao anatin'ny fonao noho izany a dia tsy maintsy zasenao hoe mamaky ny tenin'Andriamanitra satria tenin'Andriamanitra ny rakitra tsara indrindra dia mandinika ny tenin'Andriamanitra ary makatoa ny tenin'Andriamanitra satria raha vakitsika fotsiny ny tenin'Andriamanitra dia ohatra ny mamaky boky ihany tsika raha ohatra hoe tsy raisitsika tena hoe ohatra ny hoe hohanintsika ilay izy a diniantsika dia hohanintsika dia tanterahantsika dia lasa fiainantsika ilay izy lasa rakitra ao am-potsika dia iny no ivoaka amin'ny vavantsika mety hoe tsy hahay ny baiboly hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany ianao hoe ahay tsy enjery fa izay tenin'Andriamanitra mba hianaranao sy tena hoe ho raisinao ho ankatoavinao a dia amin'ny fotoana hoe tojo olona ianao mila fampahirezana momba n'iny tenin'Andriamanitra iny dia ho ampatsahivy ny fanamasina ivoaka avy ao am-ponao ilay izy a ivoaka amin'ny vavanao ilay tenin'Andriamanitra no haninao a nankatoavinao dia ianao amin'izay no lasa amafy fampahirezana ho an'ny hafa ianao amin'izay ao amin'ny baiboly a misy tantaran'olona anankiroa niavaka tao anatin'ny baiboly tamin'ny fotoana ny ampitanin'ny zanak'Israely ho ao Kanana tena efa tonga teo amin'ny ohatrany hoe frontière teo amin'ny frontière ho any Kanana izy tany Kanana dia naniraka Mosesy hoe naka 12 lahy izy ny rahany mba hijeriny ihany zany hijeriny tanàna hoe manahoana ny tanàna dia ahoana ny fomba hidiranao dia naniraka 12 lahy Mosesy anisan'ny 12 lahy Joshua sy Kaleba 12 lahy dia noho ny tonga tany zareo dia nahita tokoa hoe tena ohatra zao kay ilay tanàna tsara be ilay tany dia nahita ary zareo hoe ny voaloboka any amin'ilay ny tangosana voaloboka anankiray tsy haiko ny filazan'ireny grapina voaloboka anankiray tena hoe lanjain'olona roalahy dia mba eritreretinareo amin'izany mbola tsy nahita an'izany tsika teto tany tsy maintsy lanjain'ny olona roalahy amin'ny hazo le grapina voaloboka anankiray fotsiny dia ohatran'izany ny fahatsarany tany Kanana dia no niverina izy 12 lahy dia samy nanana ny tatitra ny nentiny teo amin'ny Mosesy ny anankifolo nahita zavatra-dratsy izy ary niteny zavatra ratsy momba ny tany Kanana dia hoy izy 10 lahy ao amin'ny Nomeria 7:7 ary niteny tamin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra izy roalahy ka nanao hoe andraso aloha azafady tompoko le Nomeria 7:7 azafady alohan'ny tompoko 14:24 azafady Nomeria 14:24 fa ny amin'ny Kaleba tenin'Andriamanitra momba ny Kaleba ity hoe fa ny an'ny Kaleba mpanomboka kosa satria hafa fanahy hafa no tao aminy ka tanteraka tamin'ny fanarahana izy dia hoentiko any amin'ny tany izay nalehany izy ary ny zanany andova izany dia ao amin'ny 7:7 dia izy roalahy Kaleba sy Joshua ao Nomeria 4:7 dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary niteny tamin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra izy roalahy ka nanao hoe ny tany izay nalehanay no safoina dia tany tsara indrindra raha sitraka Jehovah isika dia hitondra antsika ho amin'izany tany izany izy ka omeny antsika dia ny tany tondra-dronono sy tantely amen teny tahaka izany no nananan'izy roalahy tenin'izy roalahy Joshua sy Kaleba teo anatrehan'ny fiangonana satria nahoana
zareo ilay zatra fanerasera tamin'Andriamanitra dia zatra mandinika ny tenin'Andriamanitra dia nandray ny promessin'Andriamanitra miteny Andriamanitra hoe nandray ny promessin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely dia hoe omeko anareo a tany tondra-dronono sy tantely dikan'izany hoe men'Andriamanitra ilay tany Kanana dia io niraisin'izy rola tao amin'ilay tamin'ny niraisin'izy rola tao am-pony a dia ninony tanteraka fa ny an'ny fololahy kosa dia tsy tahaka izany ny fandraisan'izy ireo azy izy fololahy dia tena hoe nahita an'ilay tany izy dia mba niteny any izy aloha hoe tany tsara ilay izy fa ilay tany ozy izy ny olona ao amin'ilay izy ozy izy a olona ngeza be vaventy be tsy niraisiko le verset a fa izy rola dia izy fololahy dia nahita hoe tany tsara ilay tany a kanefa kosa hoy ny tenin'Andriamanitra hitako an'ilay izy a Nomeri 7:7 sy 7:20 dia hoy ny tenin'izy rola Nomeri 13:27-28 azafady tompo dia nilaza tamin'izy ka nanao hoe tonga tany amin'ny tany izay nanranao anay izahay ka tondra-dronono sy tantely tokoa izy ary tony ny vokatra avy tany satria izy zareo manko nitondra n'ilay grapy a nety ny aseho an'ny Mosesy sy ny zanak'Israely dia naseho an'ilay izy kanefa kosa mahery ny olona izay monina eo amin'ny tany ary ny tanàna dia manda sady lehibe ary koa nahita niteraky ny anakita teo izahay ny Amalekita no monina eo amin'ny tany atsimo ary ny Etita sy ny Jebosita ary ny Amorita no monina eo amin'ny tany avoana ary ny Kananita no monina eo amin'ny ranomasina eo amin'ny Jordana dia misy filazany azy izay hoe aty amin'ny 32 verset 32 dia nilaza ratsy ny tany izay nisafoina tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe ny tany izay nalehanay nisafoina dia tany izay lasa mivadika ny lelan'ny zareo hoe ny tany izay nalehanay nisafoina dia tany izay mandevona no monina eo ary ny olona rehetra izay hitanay teo dia olona vaventy be ary nahita ny Nefilima izy teo izahay dia taranaky ny anakita avy tamin'ny Nefilima dia izao ny filazany azy ary teo imasonay dia tahaka ny tsingetana izahay lasa ry zareo a nahita ny tenany hoe tena kely ohatra ny tsingetana hoy izy ary toy izany koa izahay teo imasony raha vao tsy mino ny tenin'Andriamanitra tsika dia lasa mino izay hitany masontsika reto izy fololahy reto dia nahita ny tenany hoe tena ho kely tena ho levon'ilay tany efa hoe ny promessin'Andriamanitra hoe tayan'izy ireo eo amin'ilay tany tondra-dronono sy tantely dia tahaka izany koa fijeriny an'ilay tsy niteny akory le olona teo amin'ny tany Kanana hoe nareo ohatra ny tsingetana fa ry zareo tonga dia efa ny ao anatin'ny sainy hoe izao fijerin'ny zareo anay dia tahaka izany manjo antsika raha vao tsy feno ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra dia misy ny fahatsapan'Andriamanitra misy ny promessin'Andriamanitra dia lasa mino zavatra hafitsika dia manomboka androany zasenao a ndao amafy vo tenin'Andriamanitra be dia be ao anatintsika dia ho lasa pampaherytsika mpamafy fampaherezana ho an'ny hafa ho an'ny fiangonana ho an'ny manodidina atsika fa tsy ho tahaka nyreto izy fololahy reto hoe lasa manoloana ny zavatra misy dia lasa mampatonga ny olona tena hoe alemy daholo dia tsy te handroso aoka ho tadiditsika isan'andro fa Satana dia mamafy teny mampavizaka izy teny mampiemotra na amin'ny ara-panahy na amin'ny ara-piainana dia teboka fahatelo tahaka izany ihany koa isaky mivavaka zasenao dia mamafy fiainan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika isaky mivavaka ho an'ny hafintsika dia mamafy fiainan'Andriamanitra ao anatin'ny olona dia manomboka ianao
mety tsy hita eo ny eo ny valiny a fa manomboka ianao rehefa manomboka mivavaka ho an'ny olona mitoy mivavaka ho ana olona dia fampitoy manao vavaka mifampitoy ho an'ilay olona dia hanomboka hitanao amin'ny fiainan'ilay olona fiainan'Andriamanitra satria ianao mivavaka dia mamafy fiainan'Andriamanitra ao anatin'ny fiainan'ny olona dia tahaka izany koa ao anatin'ny tokantrano tahaka izany koa atao anatin'ny fiangonana isaky mivavaka ao amin'ny fiangonana tsika dia mamafy ny fiainan'Andriamanitra iparitaka hiasa atao anatin'ny fiangonana dia ahita ianao hoe ijoro vavolombelona tsirairay ny olona hoe ilaza ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany raha vao mitoy mivavaka izany tsika dia manomboka ahita fiainan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany manodidina antsika dia tahaka izany ihany koa na eo amin'ny firenena aza izao firenena tondrahan'Andriamanitra antsika izao firenena ny aviantsika dia isaky mivavaka zasanao dia mamafy ny fiainan'Andriamanitra eo amin'ny firenena noho izany tena misy dikany goavana lehibe goavana be amin'Andriamanitra fisianao mba tiany zasanao amafy fiainana ho amin'ny firenena izay ny aviantsika mba tian'Andriamanitra zasanao amafy fiainan'Andriamanitra amin'izao tany izay nitondrany antsika izao izao firenena nitondrany antsika izao averika any hoe Satana dia tsy mitsahatra mamafy hery ratsy izy atonga atsika alaina hivavaka atonga atsika tsy te hivavaka ary na dia hoe mpino aza atonga ny mpino tsy hivavaka ary tsy ho tia hivavaka mamafy tsy akijanona Satana izay no mahatonga hoe indraindray tena sarotra be mihitsy mahita 15 minota hoe hivavahana nefa raha mandinika ianao rehefa miresaka amin'ny olona fantatra ao akaiky ianao na adiny ray izany ohatra ny tsy hita mihitsy fa lasa mahita adiny ray izany nefa raha vao hoe hivavaka 10 minitra no angatahan'Andriamanitra amintsika isan'andro farafakeliny fa ohatra ny hoe tsy mahita fa tara maraina dia lasa dia tonga ny atoandro mbola sakafo dia reprendre ny asa tonga ny alina dia hoe alina loatra fa manomboka androany aoka zasanao conscience consciente hoe tena goavana be nampisian'Andriamanitra asanao eto tany mba hamafy tsika hamafy vavaka ho atsika sy ho an'ny manodidina atsika satria mamafy vavaka tsika mamafy ny fiainan'Andriamanitra dia izy fiainan'Andriamanitra fiainana be diabe ilay nitenenin' Jesosy hiainan'ny olona na ara-panana ara-piainana noho izany ndao zasanao tena mpamafy ara-pamanahy farany tepoka faefatra farany mila mamafy mandrakizay fiainana mandrakizay ho an'ny olona tsika zasanao raha nandray an'i Jesosy Kristy dia manana fiainana mandrakizay tsika ary manatenitsika hoe ho any an-danitra rehefa miala etỳ an-tany manana fiainana mandrakizay hoy Jesosy tao amin'ny Jaona 4:19 teo hoe hoy Jesosy taminy izao ny lalana tsy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako androany mino fa zasanao tonga eto efa nandray an'i Jesosy tsika ho tompo sy mpamonjy atsika ho amin'ny mandrakizay atsika dia manana ny fiainana mandrakizay tsika afaka makany amin'ny ray satria izy no lalana makany amin'ny ray dia izasanao koa atsoin'Andriamanitra androany mba ho mpamafy fiainana mandrakizay ho an'ny hafa misy olona ao an-trano misy olona any am-piasana na amin'ny tontolo izay iainantsika mety fantatra hoe tsy mino an'i Jesosy izy mety sy toroteny be ianao fa misy an'ilay vavaka fampandraisana an'i Jesosy iny azonao ilay hoentina mambavaka iny dia azonao zaraina amin'ny olona izay apetraka ny fanahy masina ao anatinao hoe homenan'ilay izy dikan'izay mamafy fiainana mandrakizay ho an'ny hafa zasanao mamafy an'i Jesosy ilay lalana makany amin'ny ray dia indray androany reny olona amafazatsika fiainana mandrakizay ireny mbola iaona amintsika ny an-danitra any dia ho fifaliam-be no fionana ny an-danitra any androany ary ndao tsika hitsangana
mba ho mpamafy sasanao da hoe ho mpamafy fampaherezany sasanao ho atsika sy ho an'ny manodidina rehetra. Itayana wizi fiawana mpamira chani tavani mida fuamina itupu itudika wewana anu me fiadana na sikareti yari lazaro itayana itayana Pamira chanita mida fuamna tupu itudika wewana anu me fiadana serecha minu ilaza joani amen amen Nira John Lesson, Itayana, Itayana, Yawan, Pamira Chanitaba, Amida Fu, Suavan, where I'm now, Sintarana Kaufani, come on, Suavani, where I'm now, Sintarana Kaufani, Yakuna now, Sinizana Kaufani, Suavan, come on, where I'm now, Suavan, Suavani, Fanaceani, Yadulana, Ewamina, Ewamina, Manudina, Ewamina, Namarena, Nariva, Nariloca, Raulina, Rivalina, Uanawi, 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 Bisika kuandwan, rewa tika met semua apa tengkas na sawi sawan. Que ça va vers, reste sur toi, come on. Que ça va, reste sur toi. Génération, si ça va.
pisy anay tokoa ianao ary tena goavana be aminao ny fisianay tsirairay avy satria mba tianao hitondra vokatra ara-panahy zahay mba handraindrainao zay Andriamanitra isan'andro zay rehetrarehetra nandre zany teninao zany mba handraindrainao isan'andro mba ho mpamafy ny fiainanao amin'ny fiainanay tsirairay avy manokana ary amin'ny fiainany manodidina anay tsirairay avy manokana androany ary fanamasonao mba homeo anay ny faveur avy aminao grâce avy aminao mba hatonga anay tsirairay avy ho mpamafy fiainana dia ny fiainanao Andriamanitra amin'ny fiainanay sy amin'ny fiainan'ny manodidina anay meo anay Jesosy ny tsy homenatra anao amin'ny manodidina tsy homenatra anao eo anoloanan'ny fahavalo dia Satana izany fa hiteny momba anao amin'ny fotoana rehetra hiteny momba anao Jesosy eo anatin'ny olana dia hanindrandrindra anao fa tsy hanindraindra olana satria ianao Jesosy ilay lalana afaka manome vahaolana anay anatin'ny olana meo anay Jesosy eo anatin'ny fifaliana hanindrandrindra anao ilay tompony zavatra rehetra loharanony fahasoavana izay azonay amin'ny fiainana dia meo anay tsirairay avy ihany koa ny mba ho mpamafy Andriamanitra ho mpamafy fampaherezana ka amin'izay toerana misy anay rehetra ho anay manokana ho amin'ny fiainanay na ao anatin'ny olana dia tsy ho mpamafy teny mapakivy ny tenanay zahay fa hamafy fampaherezana mpamafy fampaherezana eo anoloanany olana izay hatrehany manodidina anay dia mba homeo anay tsirairay avy Jesosy ny mba ho mpamafy fampaherezana ho an'ny manodidina anay na ao atokantrano any amin'ny any am-piasana atao anatin'ny fiangonana izay nametrahanao anay meo anay koa fanamasonao satria ampianarinao anay androany mba ho mpamafy vavaka efa nampianatra anay vavaka foana ianao nampahery anay ianao ny amin'ny vavaka fa mbola homeo anay ny fanahy amin'ny vavaka mba ho mpamafy vavaka izay ho amin'ny fiainanay mpamafy vavaka ho an'ny manodidina anay rehetra ka hitanao Andriamanitra ahita amin'ny fiainanao hitranga sy hiasa amin'ny fiainanay sy amin'ny manodidina anay rehetra ary farany homeo anay fanamasonao ny mba ho mpamafy fiainana mandrakizay ho an'ny manodidina anay rehetra satria zany antony nampisianao anay teto tany dia mba ho mpitondra olona be dia be any an-danitra tsy namonjy anay fotsiny ianao tsy nanome anay fiainana mandrakizay ho anay ho tazoninay fotsiny ianao fa nampisy anay mba ho mpamafy fiainana mandrakizay hampandray an'i Jesosy ny olona rehetra izay ampifanenanao aminay dia mba ho mpitondra olona be dia be any an-danitra zahay mba tehirizo ary Andriamanitra ny tsirairay avy izay nomenao amin'ny teninao androany mba hatanteraka an'izany antopisiana mba hiandrandranao anay isan'andro izany manomboka amin'ity sekondra ity manomboka amin'ity andro androany ity mba ho voninahitra ary ho satro-boninahitra ho anay tsirairay avy any an-danitra any ho fitahiana ho an'ny lafim-piainanay rehetra na ara-panahy zany na ara-piainana dia ho anao any amin'ny voninahitra Andriamanitra ary tehirizinao mandrakizay anie izay rehetra nomenao teninao androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Anatin'ny fotoana anankiray izay tsy fombana fiangonana averinay foana rehefa ao anatin'ny fotoana tahaka an'izao fa fotoana anankiray izaran'Andriamanitra hitsapan'Andriamanitra sy izahan'Andriamanitra toetra anao ny amin'ny fotsika satria fotsika indray iray variana amina zavatra hafa dia metan'Andriamanitra tsika tiako ampaherezana anao hoe ny fotoana ny fanantitra tahaka an'izao tompoko dia fotoana na reconnaissance na fotoana fankasitrahana an'Andriamanitra. Ny fotoana anaovana ny fanatitra tompoko dia fotoana na fankasitrahana an'Andriamanitra. Matombo olona misy eo ampelantanako sy eo ampelantananao mety miasa asa anao mety mbola tsy miasa mety manana ny ampy mety tsy manana ny ampy
ozy ny ten'andriamanitra ny zavatsoa rehetra dia hidana avy any ambony. Izay rehetrarehetra mbola eo ampelantanako sy ampelantanao dia Andriamanitra mbola manome faveur an'izany, mbola ho tafapetraka. Azon'Andriamanitra ao anatin'ny segonda anankiray dia tsy misy ninninina. Fa misaoran'Andriamanitra raha mbola misy na kely na be, isaoro foana n'Andriamanitra. Ozy ny ten'Andriamanitra ao boky ny soratan'i Davida ao amin'ny mpanao salamo manao hoe miderazy ry masoandro amam-bolana, miderazy ry kintana mazava rehetra. Ny masoandro ny volana ary asena mideran'Andriamanitra. Izao sy ianao, ozy Andriamanitra, izao olona noforonona koa izao no anambara fiderana. Izao sy ianao dia noforonona voalohany indrindra no hideran'Andriamanitra. Ny antom-pisiko, ny antom-pisinao, antony goavana nampisin'Andriamanitra dia androany koa izay rehetra momba ny fiainantsika rehetrarehetra koa androany andeha nomezantsika voninahitra n'Andriamanitra. Andehantsika mba hitondra toepo feno fankasitrahany eo anatrehan'Andriamanitra raha hitondra ny fanatitra amin'izao fotoana izao. Anondrika ny lohako zasy ianao dia samy hivavaka tsika eo Andriamanitra eo ity androany, te hanome voninahitra anao, te hankasitraka anao any amin'izay rehetra nataonao, ny amin'izay rehetra nomenao Andriamanitra. Fa raha mbola misy eo ampelantanana Andriamanitra na manao na betsany na manao na keliny na manao na fahampiny na manao na tsy fahampiny Andriamanitra, dia androany tompo izay rehetra mba eo ampelantanako dia avy aminao. Dia isombony amin'izany Andriamanitra mba hoentiko anao, fa tehirizo ny foko ny fonay Andriamanitra mba hiarana toepo mankasitraka anao any amin'ny zavatra rehetra. Tompo, raha nomana ny fanatitra zahay dia kasio ny fonay, vangio ny fonay Andriamanitra. Mety misy tsy manana omena, fa androany tompo ny mba hitovizana rehetra dia ny fonay mbola omena eo anao, mbola atolotra eo anao. Dia ndreto izay tompo hideranao amin'ny alalan'ny fanatitra, hideranao amin'ny alalan'ny fiderana ny fonay satria noariana hideranao zahay. Dia androany Andriamanitra, ianao mahita ny ao anatin'ny fonay tsirary avy misokatra ao anao, ho tahina ny fanomanana ny fanatitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitsangana ny diakona dia zarany valopy dia tsika rehetrarehetra hiaraka namafy ao anatin'ny hira fiderana hoe tompo noariana mba ho anao dia hideranao ao. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Chantons-le encore une fois. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Raha mamety ianao dia iorentsika hatramin'ny voalohany averintsika iny dia eo am-pitsanganantsika rehetrarehetra androany hitondra toepo mihitsy hoe Andriamanitra te hankasitraka anao aho, mba te hakatoa anao Andriamanitra, hiaraka hirintsika rehetrarehetra hoe je suis né pour te louer. Chantons-le à haute voix. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom.
tsika manzo fanatitra izao tompoko tompon'andriamanitra rahana eo amin'ny anaran'i Jesosy raisinay fahasoavan'andriamanitra no mbola afahafana mitondra fanatitra eo anatrehanao ianao Andriamanitra dia Andriamanitra ny lanitra ianao Andriamanitra manan-karena amin'ny zavatra rehetra satria anao ny tany zay rehetra eo aminy Andriamanitra ianao dia Andriamanitra tsy mila akory izay volanay fa androany Andriamanitra hoentinay ny fonay mba ho fanatitra velona voalohany indrindra ho ankasitrahanao dia misaotra anao koa Andriamanitra raha afaka mitondra izay iny amin'izay sombony amin'ny hitahinao anay Andriamanitra satria anao no nteny hoentiny fanatitra hoentiny ampahafokarena ho ianao Andriamanitra mba ho asikana ao an-tranony raiko dia misaotra Andriamanitra ny amin'ny kitapom-bolany tsiray avy izay afaka nankatoa Andriamanitra izany teninao izany ka mitondra an'izao fanatitra izao zay eo anatrehanao ho fampandrosoana ny fanjakanao Andriamanitra misaotra ny amin'ny tsiray avy na ny afaka nanome na tsy afaka nanome fa mangataka izay Andriamanitra ianao ane hitany tsiray avy amin'ny ity tolakandro ity amin'ny hoaviny rehetrarehetra Andriamanitra satria tompo sarobidy aminao izahay zanakao mankatoa ny teninao dia hotahina ny izao fanatitra izao Jesosy hotahina ny toy ny fiainany tsiray avy hotahina ny fiangonana hotahina ny fankatoavana ny teninao tompo satria ianao dia Andriamanitra niantso anay mba ho mpankatoa ny teny fa tsy hompihainy fotsiny ihany dia raha mitondra an'izao fanatitra izao zay Jesosy dia mba raiso fa vokatry ny fonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen afaka mahazo toerantsika rehetrarehetra tompoko filazana vetivety milohan'ny idiran'ny tompona andraikitra hitondra amintsika ny andinidininy ao anatin'ny filazana averiko ihany izy ity efa nambarantsika nandritra ny alady anankiroa ny fanesy zay amin'ny alady amin'ny herin'ny androany tompoko dia tsy manana fotoam-bavaka tsika eto amin'ity toeranyity tsy misy culte présentiel zany tsika fa culte en live streaming ao anatin'ny site MRE France les messagers no anarantsika fotoam-bavaka amin'ny alady amin'ny herin'ny androany averiko ihany amin'ny alady zao ihany fa tsy hoe ny alady rehetra efa io ny fandaminana ny alady fafito sy ny alady fa efatra ambin'ny folo ny volana septambra izy fotoana roa ifanesy eto fotoana ifampitohy hiderantsika n'Andriamanitra fotoana iankofantsika tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra de dimanche d'adoration anasako anao manokana tongava amin'ireo fotoan'ireo amin'ny efatrora ny alady raika amin'ny telopolo ny volana aogositra amin'ny herin'ny androany tsy manana fotoam-bavaka tsika anasananao sy ny ankohonanao manokana kosa sady isy vavaka ho an'ny année scolaire ny alahady fa 7 septambra sy ny faefatra ambin'ny folo ny volana septambra fotoana anankiroa iankofantsika tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra izay ny filazana matiky notsindrina angataka avy hatrany tsika ny tompona andraikitra hitondra ny andinidininy ao anatin'ny filazan'ny fiangonana tompoko dia ampifaliana trano riavana no entina iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manona trano ihany koa ny fiadanan'ny tompo ao amintsika tsirairay avy amin'ity tsolakandro hariva ity tonga amin'ny fotoana raintsika dia ny filazana ny ratrany fiangonantsika riavana amin'izao fotoana izao toy izao indray aza tompoko ny vaky tentsika amin'ny herinandro ity amita ny bokon'ny Jobtsika Joba toko 7:20 ka hatramin'ny toko 10:20 ka toy izao aza no amakitsika azy mamaky toko roa avy mifampitohy isika isan'andro manomboka androany alahady ka hatramin'ny asabotsy manarak'izay dia azadonoana ny fiarahantsika mivavaka na ny intercession ny fiangonantsika isan'andro ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7 sasany alina ka hatramin'ny 10 alina ao amin'ny groupe intercession MRE Paris ny lianzoma izay ahafahantsika miditra ao anatin'izany koa miantso sy manentana antsika rehetra mba hiaraka iombom-bavaka sy hifampivavaka satria tena ilaina izany tompoko manarak'izay dia ampatsiahivina ihany koa tsika ny amin'ny fotoana ny vavaka sy ny fivadikana isaky ny alarobia tontolon'andro izay arahantsika amin'ny fiangonana MRE any Madagasikara koa manasantsika rehetra ihany koa riavana amin'izany fotoana masina izany manarak'izay ihany koa dia tsy hoadintsika ihany koa ny mivavaka ho an'ny Madagasikara isan'andro maka ilay saritankely tsika ao amin'ny internet na afaka manao sary tsotsotra ihany koa dia mba hametrao tanana i Madagasikara dia hotahinany i Madagasikara ary farany dia pasteur Tately dia afaka mandray antsika trany tahaka ny mahazatra ao aorianan'izao fotoana izao raha mila vavaka manokana ianao dia efa misy toerana vomana amin'izany ao ambadika ao dia izay indray ary ny filazana fiangonantsika androany koa amin'irary herinandro omba mpitahiana ho antsika tsirairay avy saotra tompoko tsangantsika tompoko andraintsotrano miaraka amin'ny pasteur aloha nidirantsika ao anatin'ny famarana avy
mivavakatsika tompo raha eo mankasitraka anao amin'ny anaran'i jesosy zay satria natsapa mifanatrehanao zahay ary fantatray fa matoa zay nentinao teto dia satria anatin'ny fikarakaranao mahazanakao anay zany tianao hotariany zay mamety aridalana ianao ao anatin'ny fotoam-bavaka sotranao zay andriamanitra ny amin'ny zava-panahy rehetra narotsakao nambolenao tao anatinay androany ary mangataka izay fanahy masina mba ianao nanondraka izany ka hitondra vokatra avy zato hoe no an'ny tsirairay avy zany ho anay tsirairay avy na ara-panahy na ara-piainana isarake tokoa zay dia eo ampelantananao Jesosy Kristy ilay miazona izao rehetra izao nao metrahako ny tsirairay avy manomboka mizokiny indrindra hatramin'ny zandry indrindra ary eo ampelantananao ihany koa nao metrahana zay rehetrarehetra mbola any anatiny any amin'ny fialan-tsasatra rehetra any mba nitananao ihany koa tsy ala amin'izy ireny tsirairay sarake tokoa zay dia tononiko amin'ny anaranao Jesosy tsodrano avy aminao araka ny teninao amin'ny Korintianina voalohany toko 5:15 hoe koa amin'izany raha lamalalako dia mitoera miorena tsara aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo kotononiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra nandre ny fotoam-bavaka androany na ny eto mivantana na ny any an-trano any dia tononiko amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra ilay notompoinao androany eny ampiorina anao mandrakariva ka haritra hatramin'ny farany ianao amin'ny fanarahana azy fanahy masina zay nandrosaka ny fiainany teto ary niaina nanatrika anao teto ane hiazona anao tsy iovaova amin'ny fanarahana azy ary ny fanahy masina ny ampaherenao mandrakariva ka efa be amin'ny asan'ny tompo ianao na anatin'ny fiangonana na any amin'ny toerana rehetra zay misy anao sehatra rehetra misy anao any dia ho voninahitr'Andriamanitra ny fiainanao amin'ity herinandro ity ary aneo ny mahandriamanitra miazona anao azy ane izy amin'ny ara-panahy sy amin'ny lafim-piainana rehetra ho voninahitra ny anaran'ny ririany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rainay zay ny an-danitra ho amasinina ny ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay izay nasaza ao anay ary mamelana elokay tahaka namelana izay meloka taminay ary aza mitsondra anay mifakam-panahy fa manafahanay amin'ny ratsy fa ho anao fanjakana sy miery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Dao mba hitetanana mafy ny tompontsika androany ho famonezantsika voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny fahavitany fotoana raha na tsy ary ianao fa voata manokana ny amin'ny fisiany fotoana atika ianao mbola hitetanana mafy kokoa noho zany amen amen. Alohan'ny isarahantsika androany alohan'ny iderahantsika an'Andriamanitra dia tady tury havana fa sasianao dia taranaka ny fidian'Andriamanitra manokana mba tsy ireo kely na akaikinao dia tena nisy taranaka ny fidian'Andriamanitra manokana antsika zay fidiny atao inona moa ianao fidian'Andriamanitra ho atao inona ianao tsy fantatro zany zay taranaka rehetrarehetra nisy tany aloha tany fa ny zavatra azoko antoka kosa dia izao taranaka ny fidian'Andriamanitra ho ampandresena ny fiainanao taranaka ny fidian'Andriamanitra ho asoavina ny fiainanao taranaka ny fidian'Andriamanitra no avahana ny fiainanao zay tenen'ny fiainana eo tenen'ny fiainana fa mombanao anankiray ihany ny fantatra no fidian'Andriamanitra ho azy manokana ianao tsy maintsy mandresy ny fiainanao mba paherezo kely farana izy alohan'ny iterahantsika an'Andriamanitra no fidian'Andriamanitra manokana ianao tsy maintsy mandresy ny fiainanao amen. Izy izy nyresy lahatra ny amin'izany androany hitetanana mafy sy oraka ho an'ny tompo ianao halleloia afaka mifaly ve ny taranaka voafidy rehetra androany zay taranaka voafidy sy nataony Zai quase abuku Wiza mua Taranaka wafidi Nato andeu Lazao is Zai quase abuku Wiza mua Mimi zai vera não Zai la zai niwa Zai tundanya
Aiquizamuau, Miriza Everanyai, Sela Zainiwa, Zaitu Janyai, Aiquizambe Amperawe, Niena Paswavanyau, Aique, Amperawe, Niena Paswavanyau, Aique, Avakam Paleo Panachena de Mata Ventara la Cabo Vidre San Juan. Mulher tudo panaré está na cabo afi ampane se dá chale lazo gata wandeu na tsarani sai chila ye chile quase papo ai quizamua na cabo afi na cabo afi gata wandeu na tsarani sai chila ye quase papo ai quizamua se le ciambini la San sua everanyai sei la zainiwa sei tu janyai ai que miri sai everanyai sei la zainiwa sei tu janyai ande ampera we viei na passo avanhar la soma feno ai qui ande ampera we Marina deman sa manukan Manu deman sa sarang kita no Hey Saya cantik kiri at suat semua penguan Hey Come on Ande yang kiri Ande yang pagagan Niay na paswaban niyaw Ay kuisamu Yang kiri yang kiri Ande yang pagagan come on, get it. My senchang pen punang. Let's go makan one. Zero one for my gaga. Zero one for my gaga. Mama na senchanga. Puni nai ai. Oh 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 oh. E non vai fare un panatiana de man. Sai. Ato fiets knulam. O fidu manukan. Sai. Tembo la si fide dia lua dia no mandi. Sai. Re. Sai. Yo yan, come on. Sai. Tena na tsy amin'ny tahotra mampaheresy
kely izy androany alohan'ny isarana misaotra anao tonga teto androany hoe nahery mihitsy satria ianao nampahery anahy teto androany azadino fotoanantsika amin'ny herin'ny androany tsy etontsika miaraka fa ao anatin'ny live streaming amin'ny Facebook amin'ny compteny MRE France azadino ihany koa raha ohatra ny nafanafana kely ny tenda misy